Hatramin'izao dia mbola tsy nisy fitondram-panjakana nidiny fotony. Teny amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ny fampiresaka sy fampirarana ireo tany-tsapam-boly izay manana tamboly voakasiky ny tetikasa Lakarivo. Etsekilana nefa dia efa mandeha ny fanototofana tany ho nambaran'ireo mpamboly. Mariana Moho fa tanimboly amanjatony hektara no voakasiky ao anatin'ity tetikasa Lakarivo ity. Le projet zany dia tsy eken'ny tantsasy tsy eken'ny vahoaka zany ny angalana an'io satria tsy mazava io. Tsy hay hoe olona ambadika aiza no maka an'ireo sy mamaritra an'ireo. Fa raha ty samosa kely ty moa zany dia efa eto dia efa raha malala efa voatototry ndray zao nefa ty ndray zao andeha ndray ty samosa be ty nefa ato misy projet voananana mihitsy zany io amin'ny resaka sidifasy io voananana era Madagasikara mihitsy ny tafiditra amin'io dia anatinato mihitsy io fa tsy hoe le alaksa de 40 na 50 fa mihoatra be mihitsy io. Io zany tsy ampifampitinihana ka noho izany dia mba magataka mihitsy mba solotena matanjaka mihitsy ny fampivorana ety amin'ny resaka kisarisary ohatr'izao satria tsy mazava aminay tantsara fipetrana. Sokajiny ireto mpamboly ireto fakana kely ny tanin'izy ireo ny ataon'ny fanjakana ary ny tena tsy zakany farany dia ny fitarany tetikasa isaky ny mihetsika izay atahorana isy ambadika. Miesika kely anao dia totofana indray ity dia asiana indray ity tsy mandahanzangy ireo raha mifanaraka amin'ny vahoaka fanenahy ny teniko ny mampalahelo ahy amin'ny fanjakana fa raha mandeny ny fanjakana zany izay tsy mera vahoaka madinika misy ary zay ny any takiko naiza nazy era Madagasikara iareo ny olona ifotony eo fa io ny tompony fa nanazary teo izy eny na tsisy titre io na tsisy ninnininy mba teneno izy mba isaotranao raha te hitondra fanjakana ianao fa Andriamanitra isaotranao raha te hitondra ianao fa aza atao bodongerina fotsiny lizy aloha teny bodongerina hoe alaina indray ity dia alaina indray ity inona ny tenenina taminay teto tamin'izany fotoana zany 20 metre manaiky nareo sy tapitra ary ny 20 metre 50 indray ary dia mihoatra indray ve dia tsy iarana ve zany reo fa zanakareo zafy kelynareo reo raha hitondra tsy ianao ihany ingeny ho ray aman-dreny eo fa mbola isy ray aman-dreny amin'ny manaraka fa mbola tsy nisy aloha fanjakananao an'izay fa nanao tao dada zao nanao tao dada zao fa nery izy fa ty loha tsy nera fa to dia manao izy. Avery fanambola velarika izany ireto mpamboly izay manana tanimboly totofana ireto satria efa mampolo taona maro no namboly teo izy ireo ary efa io no asa fivelomany hatramin'izay araka ny fantatra dia olombelona misy avaloalina eo no very asa satria koatrin'ireo fambolena dia maro ireo karazana fivelomana ataon'ireo mponina amin'ireo tanimboly ireo. 10 taona zao namboleko teto sekretera 12 dia fivelomana famelomana vady aman-janaka dia voakasika ao amin'ny samosy ny tany ao fivelomany menakavy rehetrarehetra vahoaka sekretera 12 rehetra sy tabomba le maka laniera manontolo dia ao daholo fiveloma mala tsy nafantatra za raha tsy voizao eo voakasika ny taninay sekretera 12 rehetrarehetra efa voatototra ny ilany atsinanana raharana tonga dia herisetra fotsiny totofana herisetra fotsiny dia araka nambarany ireto mpony ireto hatrany dia misy andian'olona manangona sonia tsokosoko any amin'izy ireo mba ilazana fa manaiky ny fanototofana ny tany. Ireo olona ireo anefa tsy manana tanimboly voakasiky ny tetikasa fa tambazana vola anao sonia dia sao dia mbola hitombo any amin'ny hafa fa atao akory moa zany rehefa tratrany rano be io rano io tsisy zao ny tapo ve zany io ny teknisianina nanao an'izany ve 19 fotsiny président tena vita milamina angeny tany fa nanaiky ny olona iza nanao sonia an'izany zay sy komity tsy nanao an'izany ny olona tsy nanao an'izany fokotany ve nanao an'izany zay fokotany na komina nanao an'izany nandainga izy fa matory vahoaka ireo mivory malahelo izy. Tsy manaiky hatramin'ny farany antotofana ny tamboliny moa ireto mponina eto amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ireto.